Maro ny olana raha nisehitry ny fifandraisan-davitra no resana nandritra ny krizy raha nambarany sekretera jeneraly misana ity ministera ity. Anisan'izany ny sanda ny fanjifana ka anisan'ny ezaka ho tanterahana ary amin'ity taona ity ny fametrahana ireo fotodrafitrasa maro ny amin'ireo toerana lavitra. Amin'ny fifandraisan-davitra ankapobeny angamba dia azo lazaina fa somary sarosarotra ihany ny taona iny satria betsaka noho ny olana izay mitranga eto amin'ny firenena dia somary sarosarotra ihany voan'ireo mpandraraha kanefa miezaka hatrany izy ireo manome izay azo atao manome afapo mpanjifa any misehitry ny telefony izany misehitry ny internet. Maro ny olana nefa singanina amin'izay angamba ilay hoe misaka hitanareo tamin'ny gazety fampalalana fiasan'ilay tarify fanjifana izay mbola misy moa zany amin'ny fotoana izao ny firesahana momba izay hoe ahoana ny fomba handaminana azy io mpandaminana zany ny akabireo mpandrarahana amin'ny ankapobeny dia orinasa orinasa izy rehetra ihany ny orinasa mpandrarahana miresaka ny fifandraisan-davitra manana ny olana ko nefa tanjona kendreny zava-dehibe dia hoe ny fametrahana an'ireo fotodrafitrasa ny fifandraisan-davitra ny toerana izay lavitra. Zay angamba ny tena zava-dehibe sahan'ny ministera manana projet zay mikarakara izay ny ministera miaraka miasa amin'ireo mpandraraha eo amin'ny fifandraisan-davitra.